bonjour daholo indray dia tonga soa tanatin'ity vlog vaovao androany ty tena efa ela be mihitsy zay tsy nanao vlog efa mambolana maromaro dia androany indray dia akany amin'ny isika zahay zany hoe île kely anankiray ina moa ny île teny gasy nosy zany hoe dia akany amin'ny nosy kely anankiray zahay adin'iray miala amin'ny Napoli izy mandeha amin'ny sambo kely zahay tsy hita le rano mandeha amin'ny sambo zahay mandeha makeny amin'ilay isika amin'ny adin'iray eo le izy anatin'ny le sambo dia andao fa entiko manaraka an'andry ianareo amin'ity androany ity dia atory. Tonga soa tia isika ihany zay amin'ny firy zao amin'ny 12 latsaka zany hoe 50 à 55 minutes eo eto isika dia zao zay tsy haiko hoe andeha hoe izy fa tsy nanomaninina mihitsy fa hoe rehefa tonga aty manao anazy dia bon andeha hijery ngamba zay andeha hijerijery amin'ny internet hoe misy hitako ihany nisy bus dia mandeha an'le bus zay dia mety zay ngamba le andananay zay ny ekonomika kokoa sady raha hoe mandeha malaky zany raha eto dia zay dia ndao ohatra bon zay zany nandehandeha aty nandray bus fotsiny zay dia tsy fantatra akory zay hoe andeha hoaiza raha andeha hoaiza dia le isika nankaty barano ivelan'ny isika zany ohatrany hoe barano isika ohatrany hoe somary lavitra kely ny isika zany dia maintsy daholo aty amin'ny montagne tsara be mihitsy mangingina be aloha zany zay mampatsara an'ilay izy montagne daholo manodidina dia zao zay andeha hiverina any isika amin'izay. Misy toerana hoe lakomeno zay dia tonga aty zay dia hinana hipetraka kely aloha zay sakafo dia rehefa avy amin'izay zay mandeha makany amin'ny ranomasina saika anao île anankiroa zay androany fa tsy vitantsony le satria mivezivezy be dia mba manararoatra mijery an'ilay tanàna satria raha ohatra hoe mipandipandipatra hoe sady makary dia tsy mazotsiro kory amin'ilay tanàna dia nanapa-kevitra mijanona eto isika ihany zahay androany dia andeha hidina any amin'ny ranomasina zay rehefa avy eo fa hisakafo aloha satria zao amin'ny ray 13h38 zao dia zay sakafo aty mora fa ny fidirana any amin'le toerana fotsiny lah dia za zany hitanareo mainty be mihitsy sady ratsy be fa mafana ny andro dia tsy maintsy hoe zay dia ina koa ny zavatra tokony ho teneniko aloha mandra-piandry an'le pizza ela be tsy nanao vlog fa satria ohatrany kamo fotsiny anao montage aloha voalohany indrindra dia kamo naka vidéo foana ihany dia aveo dia tsy voafarana tsy vitako foana farany izy fa voalohany aveo dia vita fa dia andeha amin'ny farany dia bon dia zay. Tsara be mihitsy ato amin'ilay toerana misy piscine eto alohako eto tiarinako ty le izy fa zany hoe eto alohako eto zany le piscine fa lasa maizina le izy rehefa miala eto za amin'ny efatra sasany zao dia avy nandeha nanao piscine zay dia mipetrapetraka ety ambony ety dia nipotraka anareo ohatrany ahoana ety ambony ety avy ety ambony avy ety zahay mipetraka dia ranomasina io tazanay ito ambany ito eto ambany ety ny ranomasina
dia izay zany tena hoe aty anaty ala kely mihitsy satria ohatran'izao ilay toerana. Dia io ny ranomasina, dia misy piscine. Andeha hody amin'izay, andeha hiakatra amin'izay zay andeha hiverina moramora, andeha hiakatra any Napoli. Ny fiakarana zao no tena raharaha be amin'izay rehefa miverina satria teo nidina dia tsy tena ninona fa zao amin'izay zao andeha hiakatra. Dia iny amin'izay zao no mety sarotsarotra kokoa. Misy taxi ihany fa mety lafo fa aleonay mandray bus ery ambony ery. Mahaizina sa hoe mazava ihany fa za manao solomaso. Dia andeha hiakatra any ambony ery amin'izay zay dia andeha indray sambo hiverina akany Napoli satria zay tsy matory eto fa matory any Napoli. Voilà.